Mila namana tsara ny tanora eo amin'ny fiainana. Ahoana nefa ny ahafantarana ny tena namana tsara? Aroaro ny fandaharana. Faly miarabanao tonga soa tao anatin'ny fandaharana ny Antanirano, Joana Razanakoto miaraka aminao. Ahoana ny ahafantarana namana tsara? Izay no iarahantsika androany. Ny namana tsara dia voalohany indrindra aloha ny tsy maintsy hoe efa olona ao amin'i Jesosy, satria rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia tonga olona vaovao, tonga olona marina, tonga olona efa mandeha araka ny famarinana, sady indrindra indrindra manana an'ilay tena fitiavana, satria fitiavana ny fampizaran'ny mpinamana. Izany hoe raha tsy manana an'ilay fitiavana ianao dia sarotra aminao no hizara zavatra tsara amin'ilay olona. Ny namana tsara zany ahafantarana aminazy voalohany indrindra dia hoe efa manana an' Jesosy izy, dia eo ihany koa hoe tena tianao izy, hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tena sakaiza hozy izy dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amin'ny andro fahoriana. Dia ohatran'izany ilay tena sakaiza. Ilay tena sakaizanao zany ilay namana tsara dia olona tianao foana, tsy mijery hoe tsara ianao sa ratsy, hoe efa manana an'izao ianao sa tsy, na hoe hifidifidy ianao, na hoe anambanimbany ianao, na hoe zavatra ohatr'izany. Fa ny namana tsara ary dia namana tsara ilay manosika anao hoe ahoana ny hampatsara kokoa anao, na dia mbola tsy hita eo no eo azy ianao hoe efa tsara, efa olona efa mivoatra, efa olona efa mahay zavatra ohatra, fa izy manao anao hoe tsy atao, manoro anao hoe zao indray, zao ialana. Namana tsara ihany koa dia namana samy teny anao ny zavatra tokony ataonao, izany hoe tsy menatra izy, tsy matahotra izy, fa fantany hoe ahasoa anao iny zavatra iny, na dia mety hoe mety handratra anao ary, fa aleo arozy izy fery ataon'ny sakaiza toy izay, fa aleo fery ataon'ny sakaiza hozy izy, mahasoa ny fery ataon'ny sakaiza, fa teny fitaka hozy izy ny fanoroana ataon'ny fahavalo. Dia ohatran'izany ilay namana tsara. Namana tsara zany tsy hiteny anao hoe tsy mety ity, tsy aleo ve hialana, izany ve mbola hidirana ihany, fa indraindray ny namana tsara arany tsy zakanao ilay zavatra teneniny, mety hoe tsy zakanao ilay zavatra teneniny satria ianao miandro hoe indraindray tsika tanora manko miandro hoe hiapprouver an'ilay décision-nao foana ilay namana, hoe hanosika anao foana, fa rehefa zavatra tsy mety dia ka fantatry ilay namana tsara dia miteny izy. Dia ohatran'izany ahafantarana hoe namana tsara. Namana tsara ihany koa tsy mihatsara velatsia, fa tonga dia miteny anao fahamarinana izy. Namana tsara tsy holakolaka aminao zany izy, tsy holakolaka aminao hoe aleo angamba ohatran'izao na ohatr'izao, fa tonga dia mahitsy aminao izy. Namana tsara ilay olona tsy miraharaha zay lazain'ny olona hafa any aminao. Namana tsara tsy andeha hifosanao mihitsy any amin'ny olon-kafa any. Namana tsara tsy andeha hoe eto ianao dia mety, dia rehefa any ianao dia teneny hoe ohatr'izao ange iny. Fa ilay namana tsara ilay namana azonao atokisana rehefa eo, ary azonao atokisana koa izy rehefa ilay any ambadika any, izany hoe tsy hamoaka ny zavatra efa nizarainao taminazy zany. Ilay confiance anao taminazy tsy andeha ho prise mihitsy. Izany ny namana tsara. Nefa ny ahafahanao tonga namana tsara sy ny hanananao namana tsara dia araka ny efa nolazaiko tamin'ny voalohany hoe ao amin'i Jesosy ihany, satria izy ilay marina, satria izy ilay manana an'ilay tena fitiavana, dia avy amin'ilay tena fitiavana ihany afaka hizarana an'ilay tena fitiavana. Dia raha ohatra ianao ka mila namana tsara dia hozy izy hoe Jesosy aloha atao namana tsara, dia avy eo ianao omeny namana tsara indray, fa Andriamanitra tsy mandao anao zany. Andriamanitra ilay voalohany namana tsara eo, dia ahafantarana hoe namana tena tsara koa dia olona mitarika anao handray an' Jesosy, hifandray amin'Andriamanitra, hanananao fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, satria fantany hoe raha miankina amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mitafavoaka foana, raha miankina amin'Andriamanitra ianao dia tsy ho afa-baraka zany mihitsy. Dia mino aho fa ahafantaranao indray hoe ohatry ny ahoana manodidina anao, hisintomanao hoe ty ilay tena namana tsara, ary asahinao koa ho tonga namana tsara anie izay fizarantsika androany izay. Mankasitraka indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manasanao hatrany hanaraka ny MCTV dia amin'ny herinany toy izao indray.